Anisan'ny kandida andray anjara ao anatin'ity fifidianana ity ihany koa i Himbe Serge Jovial avy amin'ny antoko Afima na ny antoky ny fivoaran'ny malagasy no irotsahany ao anatin'izany fifidianana filoham-pirenena izany. Ny mampiavaka ity kandida ity ny maha ekonomista financier azy ary nambarany ihany koa fa efa taonany maro izy no niomana andray anjara ao anatin'ity fifidianana ity. Hitondra fitoniana sy filaminana eto amin'ny firenena ny kandida atolotry ny antoko Afima na antoky ny fivoaran'ny malagasy raha ny fanambarana nataony maraina teo teny amin'ny CCI VAT. Vitsy ny olona tahaka azy izay tsy manana olana amin'ny mpanao politika na amin'ny sehatry ny fandrarahana ary nambarana Andriamatoa Himbe Serge Jovial fa azo sokajina ogisamente ny tenany. Olona izay afaka mitondra fitoniana, afaka mitondra zany satria nany tsy mbola nanana olana teto amin'ity firenena teo na tampanao-politika izy na tampanao-politika izy ary afaka fampiresaka amin'ny mpanao-politika rehetra eto amin'ity tany sy ny fanjakana ity. Fa zao izy apetrako le sakana ozy aho hoe afaka miresaka tsika fa misy ny fahasamatrana ao tsika niady rehefa mivoana amin'ilay tanindrazana dia tsy afaka mifampiresaka tsika, rehefa mivoana amin'ilay filaam-bahoaka dia tsy afaka mifampiresaka tsika. Fa rehefa ao le fitiavana tanindrazana sy fampandrosoana Madagasikara andao itsika ifampiresaka. Zay ny tadiavana ary tsy afaka misy ny fampandrosoana eto amin'ity Madagasikara ity raha tsy misy ny fitoniana sy ny filamina. Hitondry izany aho na inona ny filam-piarahamonina le projet société hoentsika eto, na inona ny famatsim-bola amin'ny projet société na io filam-piarahamonina tsy afaka ataotsika io raha tsy misy ny fitoniana sy filamina. Samy manana vinam-piarahamonina avokoa ireo kandida amin'ny fifidianana raha nambarana fa ny mampiavaka azy dia efa mantonany no niomanany ary efa nitetoerana maro teto Madagasikara ny tenany hijerena ny olana izay sedran'ny vahoaka mba hamantarana ny filan'izy ireo. Nambarany ity paito-karena ity fa efa nahitany famatsim-bola hatramin'ny 20 isan-jato ny fandaharana asany. Na société vitsivitsy ny resafy teo mixtrama mbola misy société vitsivitsy efa misy protocole d'accord na amin'ny resaka lalana na amin'ny resaka fambolena vulgarisation amin'ny resaka fambolena teo na amin'ny resaka jomo mbola andeha lavitra amin'ny resaka défense. Ny maraina teo dia nomeny iray aman-dreny tsodrano ity kandida ity sy ny vady aman-janany. Ny tolakandro kosa no nametrahany taratasy filatsahako vidiana.